Tsindrimandry nosoratany Toko Gérard Arabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. ho velominy ho mihaja ny rina Mirambola, Anjariliva Lalaina miaraka amin'ny Taina Nantenaina sy Arliva. tovy razana mamonjy ny nandray feo. Anjariliva no nana totosa. Iaina, zanako, misy mahazo anao indray ngahy ha? Tsy maninona ka reratreraka kely fotsiny. Ka nahoana reny mbola tsy miomana ihany? Henoko zao ny rehefa ianao teo a. Taony pihana fotsiny. Fa tsy mianatra angana rao? Mianatra zay Saingy ahoana kosy? Ary aiza ho any marary anao? Sa andeho any amin'ny dokotera sika aloha? Tsy marary aho ako. Salamy tsy mazoto fotsiny aho hianatra. Ohatray. Sady tsy haiko mihitsy ny zavatra mandindona be azany. Zavatra mandindona be inona fa tsy azoko e. Aleo ary za iomany. Ina ary ty mahazo anao? Raha misy mampiahary nahoana raha tonga de mijanona. Aza matahotra bebe. Mivavah fotsiny ho asy mingaly. Omba anareo mandrakariva ny tompo anaka. Ary andeha anao tosy vetivety de avy eo tsika misakafo. Angana renao e. De aza be kenina sao de ho tara eo ka tsy azo toerana eny aloha de tsy hisy dikany akory ny foazana maraina. Eny tompoko. Tsy ela Enjana ihany ity mitsopitsopy amin'ny andro maiziny ity ka. Noho ny fianarana daholo zao ny anaovana an'izao. Ino endry kosa zany? Ataovy eo andrisy no avindriaka iny anaovantsika an'izao fa tsy hoe noho ny fianarana. Ka mitovy ihany zany ko. Sady amin'izay mandeha tongotra be. Ty lala manivaka fandehanantsika ty kosa ngeke tsisy bus mandeha. Raha taraiky eo koa nge tsika ka tsy azo plasy eny aloha mihitsy e. Sady ndry ela be ry teo ny omana. Ka ohatry ny nalaina fahafo zany akizako. Fa na za koa aza ngeke tsy afeniko amindry fa ohatra misy zavatra manindry mandry azany e. Ory aina. Nisy an'izany ve dia tindry vao ny teny. Kalma rehefa inona ary tia. Tsisy azo atsika zany eo. Oe, ndao fefety alotika le lalana mitsofoka. Ndao aloha sotara be eo tika ka. Mbola niditra ihany ry nefa mbola afaka miverina nge tsika raha nisy zavatra mampanahindry e. Tsy afaka miverina tsontsika fa misy rolary eo arindreo. Aiza koky? Marina hoe dia ahoana ny atao? Mandehana amin'ny lamina foana aloha fa aza merikerika ndre. Oe, misy olona manatona koa ngeky iny. Aza mikoropaka aloha ndre. Olon-tsotra raha ny fandinihako aneny. Entiko, vehivavy tia mifanena amintsika ty aloha. Ny lalana foana aloha zorona fa aza merikerika mihitsy. Aza vao tsara aloha fa very sady matahotra be. Ka zao kia. Misy banderola manaraka tsika. Fa nisy an'le madama mifanena tamintsika de mety variana amin'iny aloha zareo. Mbola misy namany hafa koa nefa ho aloha ao. Ka mingavy andria mba tsy hikoropaka fa mikitra tsara ny tanako foana. Aza fototra mihitsy a. Ndao ary. Rento koa fa misy rola hafa reo alohantsika reo. Aza mikoropaka mihitsy ho andry. Tena nidiranandro tsika roa marina. Reny an'izy rola. Tohatra ny tsy nahitatsika kory e. Fa nahoana ary? Oe, loza kia. Fa misy inona e. Efa hoe aza votsitra ho alo ny tanako mbola votsitra ndry ihany. Ka latsaka kia mantra koa. Tadiavindry avela koa any ary ve. Ka malaky. Tsy ireo fahitany zareo tsika. Matahotra kia. Tsy jany eto ka. Hoe eto ara tongotra. Mingaly a. Mingaly a. Na votsiny masina ny tanako tena sisy ny ritona nandositra. Osy ty marina fa reny manenjika azy reny le rola. De io fa tratra Vonjeo!
Fa nanahoana izay ilay sandrindrina ratra teo aky? Tsy naninona tsony. Mbola tsapako mangitro firy foana kely. Zany. Mba haloza kory nazo antsika reny ka. Niteny ty sady naratra ny telefona sy ny vola kely lasany ihany. Tena hoe andro miditra e. Mbola hanao déclaration amin'ireny zavatra vereny koa zao za. Tsy hoe ny mametsiny aky za fa efa mba nanafatrafatra kosa angeky za hoe aza votsitra mihitsy ho any tanako e. Fa za manandry fa nisy ampahandrisaka nataondry zareo eniko mety hoe atratrarana azy. Zany. Mila miresaka ny responsable atao ampianarana fotsiny a. Dia mbola aza manao déclaration zany koa aloha fa mbola any ny zavatra indri. Fa resaka inona ke? Fantatry indray zany hoe izy reny bandy reny. Za koa moa efa dotony taona dia tsy nisy zavatra niditra tamin'ny lohako tsony mihitsy. Ho hitandry eo ihany ny marina momba niny. Fa ahoana marina londry ity e. So dia lasa mpaminany ary. Sa inona? Toa mahafantapata-javatra fa hafa izany foana. Fa mbola tsy mahatokony herika ihany ve ndry ity e. Fa hery avy aiza nefa e. Sa hery ninona? Aza vao fa tsy mazavy amiko mihitsy ka. Raha ny tena marina aky dia hitoeran'ny zavatra. Hitoeran'ny zavatra? Zavatra inona? Toa hoe zazavavin-drano no izy ilay olona nanantonako. Olona nanatona andrihina ke dia oviany izany. Tamin'ny herinandro e. Ay nandeha tany amin'izany olona izany dia tsy niteniteny mihitsy a. Ka ny zavatra momba manokana aky ilay izy dia tsy tiako fantatr'olona. Na za namandray akaiky aza ve? Eny e, manany ihany aho fa mananjoana na vie privé andringa indri e. Dia tsapandry tokoa ve fisino zazavavin-drano ao anatindry ao? Tsapako ka. Ary misy ny olona tiany dia misy ny tsy tiany. Ohatra izao hoe sitraka. Efa nahazo fampitandremana avy tamin'ilay zavatra tato anatiko foana fa tsy nirarahiako. Hoe tsy azo itokisana izy. Dia tsy nenoko moa fa dia ireny ny arahana hita ireny ny vokany. Olona efa manambady aman-janaka ity izy. Sady tsy natao hiaraka mihitsy koa ngamba izay a. Isaky ny mba mandeha mivoaboaka any angeka izy za sitraka tamin'ireny ka tratran'ny oram-be foana e. Ay ve nisy an'izany koa e. Fa zao za vao tena resy lahatra fa misy zavatra tokoa ato anatika. Ary sarotony be amiko le izy. Ndry ity izany raha azoko tsara tsy azo anaovan-dratsy e. Fa nga ondry mihevitry ny anao rasaka. Ndry koa zaniko tsy tonga dia raisi-potsiny eto ve? Fa tantara koa aloha ka tantara reny nitranga taminay reny a. Marina mafy fa tena hoe nahita ny tsy fahita. Sady ny tena loza dia aire sécurité an'ny université sy sécurité an'ilay banky tao ambadika tao ihany hono ilay miraitsy kombakomba manakana sy manenda-kolon'ny lalakely iny. Tena hoe olona materitreritra. Niseho araka ny lazany ihany tokoa marina sady mbola tany amin'ny zareo ilay portefeuille-ako. Tena hoe kiala kely be mystère iny. Tianao le sakafo? Tena matsiro be. Fa tena sura ve aloha bebe fa tsy nisy henan-kisoa le loka teo ka. Enao kosa nge efa niteny hoe tsy tokony hihinana henan-kisoa intsony tsika ka mbola omeko henan-kisoa ahoana indray ary. Enombo reny. Ka mba manontany fotsiny ako. Ohatra ny hafahafa izany mantsy ny fahatsapako ny tenako. Hafahafa? Andeha hamonjy fandriana mihitsy aloha za bebe ka. Iny ary tafandrimandry ny zanako. Tsara mandry bebe. Mifona aminao aloha zanako fa nandainga. Nasiako henan-kisoa kely mantsy le loka teo. Ny marina tiako ho hita dia hoe inona no mitranga rehefa mihinana henan-kisoa iaina. Bebe bebe. Ahoana izay anaka? Tara fifoazana be nge ianao izany androany. Oe, Sa tsy salama ianao? fa firy aky izao? Amin'ny 7 ora maraina. Ay, toa efa atoandro be. Fa vao hitako hoe tsy tafafo bebe dia efa nikarakaraiko nge ny sakafo maraina e. Ay, So fotsiny fa tsy nianatra izay androany. ay kosa. Iaina.
ahoana izay bebe? Natory tsara ve ianao tamin'ny alina? Tsy nisy nanakotaba? Fa inona no mahatonga ny bebe amin'ny tany an'izany? Tsy izany mantsy fa tsy niriny-javatra indray alina. Tsy haiko hoe tamin'ny firy anga iny. Misy manindry mafy ohatra ny misy manakenda mihitsy aza indraindray. Avy eo nahita olona teo an-tongo-pandriana mijery sady mampitandrina zany le izy. Ory bebe nitovy tranga tamin'ny ahy mihitsy ange izany. Nga? Fa tsy haiko hoe taiza ary izany na tafihinanantsika henan-kisoa. Rehefa mihinana henan-kisoa mantsy no mitranga no ohatran'izany. Ay ve? Fa inona hono no ifandraisan'izany ka? Ozy Monsieur Simeon ilay natorin'ny bebe ahino hoe misy zavatra hono ato anatiko. Ary fady-kisoa le izy. Dia izay no nahatonga ny laza tamin'ny bebe hoe tsy tokony hihinana henan-kisoa intsony tsika. Ay ve misy an'izany koa e? Dia zavatra inona hono retsy? Toa hoe zazavavin-drano ny fa tsy haiko izay fahamarinany Mety ho marina izany ka. Le andriam-bavy razambentsika tamin'izany koa nge hono ka nitoeran-javatra dia izay hono nahatonga azy navita ny tsabolona sy ny sisa. Ka zaho koa nge izany mety hoe mahay mitsaboly le. Azo eritreretina fa mila haindre fotsiny mitrandraka azy. Fa aina mifona aminao Fa inona no tokony hifonany bebe amiko ka? Ranony marina dia nasiako henan-kisoa le lokantsika mahaliany tsapako anao. Izay? Fa maninona koa ary bebe no mitsapatsapa ohatran'izany? Fony. Zaho tsy zarelo ny vo fa ianao koa ange. Efa hoe mifona ho ahy. Efa fantatro izany hoe tokony tsy ampihinanana henan-kisoa mihitsy ianao. Mba karakara kely eo aloha retsy fa hitapoka kely eto ihany aloha. Tsy meloza marina. Kiala, efa delangely fiam-potoana amin'ilay volan-kiala ihany e. Dia maninona nefa e? Dia maninona hono e? Adala mihitsy kiala kely ty. Ka inona ary ny tianareo teneniko eo? Tsy mivaky loha akory ty indry. Aiza ny ahita ny lonan'io volan'olona io? Angaky efa nitaky? Mbola aloha e. Saingy mety efa ho avy eo izy Efa tara ray volana nge. Valio fotsiny hoe tsy misy ka inona ary nataonareo eo? Rehefa tsy manaiky dia ataovy amin'ny fanaovana azy foana. Iny nga dia andairan'izany raha tsy ho tana fady e. Manana piaro matanja be mantsy kiala iny arak'ilay nolazaiko andrindray andro re. Piaro matanja be inona? Dia inona ilay fady azy zany? Henan-kisoa ne. Rehefa mihinana henan-kisoa vao mandaitra amin'ilay zavatra ataoko. Ay ve? Fa kalanoro anga ho sa vasimba? Faty mitsangana ry anina. Tsy izay tokony havaly azy koa moa no heverina fa tsy eo koa ndry ny be keskily eo. Efa me conseil nareo teo milaza hoe tsy mandaitra aminy izany. Tsy haiko sono izany. Valio boraingina ny nama. Anga io misy taratasy fanarahana. Anga izy tirikala dia manjado ka hoe valio boraingina dia vita. Heverindry anaiko mora foana amin'izany izy. Surtout le raha fotsy be io. Tsy anaiko koa nefa izy dia anao inona e? Manana merenana azy ary ve nareo e? Ka na midika hatramin'ny tenako ary ve ahita an'iny raha tsy hoe mivoakalina matetika. Zay indrindra. Valivalio amin'ny fotsiny. Aza mivaky loha be amin'izany. Tena nampidirindry kizo mihitsy ka. Zao tamin'ny raindry fotsiny le resaka. Neny kizo ahoana ary? Ny avenirako ane no anjoué amin'io e. Aleo fa vao poinseho atonga dia. Nendry mbola zavatra be rizariza be koa inona. Sady raha nisy nanindry vola amboniny iny izany dia taraiky eo ndry. Mba pozitiva eo koa ilay laify neny kivy aminareo firenena raha ohatra izany foana ny toe-tsainareo Marary be ny lohako amin'ity trosa be an'olona mitsikitika. Kialadaly ty ohatrany tsy mivaky loha mihitsy. Hivaky loha ary dia anao ina. Tamena ary ve irehatra. Kiala iaina efa ko ihany fa ny vava le ramatoa be io sy dadanareo no tena mahakamo. Manimba fihavana ne patati patata e. Dadanareo nge ka tsy maharaka an'izao akory. Raha fantan'izao tsy nanaiky an'izao mihitsy izy Nareo koa ange mikoropaka be. Le olona raha tsy mitaky akory. Ka iandry azy itaky izany tsika vao hikoropaka. Ny tena mampiasa ny saiko dia sa ho tantarainy bebenareo amin'ny dady io resaka io. Zay vao tena hoe troisième guerre.
nareo ve tsy efa zatra miady amin'ny dady efa ho isan'andro vaky izao. leo andriko aka tsy rafina tsy. Ramamany ramamany ay ve saondry ariny ty mampilelalela be efa antitra dia somary tsy dia maheno fa elako tsiny. Inona koa mody marenina fotsiny nareo. Ohatray ry saondra kefa hoe tsy henoko sady be dia be koa ny olona mitondra ny anarana hoe raha mamany ity atsiny. Faly tsara zany zao nareo fa tanteraka ny sitraponareo. Misy inona loatra ry saondra, inona ny mahazo anao ny tonga dia aviavy be ohatr'izao Za azo ho tianareo adaly eo aza vao fotsiny fa tena tsy misy azoko ingeo Inona moa no inatsanatsananareo any amin'ny mahandro izay resa-bolantsika ty. Zao ny anay ady be tsy vita noho ny nataonareo ihany. Faly zany zao nareo amin'izany. Ondray, nga moa zany le izy tsy tenerana nareo ny vady everiko hoe efa fatany dolo ingeny mahakasika an'ireny. Za koa iraka fotsiny ilainay le vola ambalena ny tany any ambanivohitra dia zay ny lazako any mahandry. Tony tena raha matoby mitonantonana mihitsy. Mahatsiraviny zany raha olona. Mba lanjalanjao ihany ny vavanao ry saondra. Aza dia mifamingavinga ohatran'izany tsika. So dia adinonao ary hoe ety atsena ingeny misy atsika amin'izao fotoan'izao fa tsy ao an-davatranonao Ka apetrako amin'ny toerana tokony hisy anao rehefa tsy mahay miaina Mitsabatsabaka amin'ny tsy tokony hidirana. Adalanareo ny anareo vola be ohatr'izany ve dia tsy atao fantatry ny vady. Zany kosa ve dia tsy midika ho fanaovana tsinitsinina azy. Tsisy hidiranareo zany fa afera tokantranonay Tsy izay moyen-andokona an'io volonareo efa ila ho fotsy sasaka io no heverina fa hidirana lalina daholo zao kilaoty tsy atonina rehetra izao. Hita mihitsy tony hoe zao bavy be felonana mpampiady olona. Tena tsy ahamenatra an'ity marina ny andrirotra ny voloko ety amason'olona ety ka. Aleo manaja tena fa tsy hanitsy amboninaahitra eto. Aleo aloha ody dia rehefa tony tsara ianao dia miresaka morytsika mihoatra Tsy misy mifampiresaka moramora aminareo zany koa eo Tsy ataoko vita moro zao fanalambaraka ataonareo azao Zay ranoatra any an-trano mione. Ay matahotra dia manao taridositra. Mbola aiza nefa ny anaovako an'ity Hifampitana tsara tsika manomboko izao. Ahoana? Inona ny adria azafady? Manahoana kia? Ono aky? Hoveninareo izay? Saka hitady azy Izany rindra. Maninona nefa tsy ampandrosoana Midira hono Za ihany rehetra bebe saondra. Saika mba misy resaka ataoko aminao? Hitondra valikafatra sa Tonga dia ometsika amin'ny maheresy izy. Sady efa hoe tsy bebe zany ho azy za. Antitra be ohatra n'indreny be anareo iny anga fahitanareo Zao no izy ry mamany rindra. Efa nomeko fotoana malalaka tsara nareo hitadiavana an'le vola. Rehefa tapitra ny fe-potoana. Raha tsy tianareo le takiana na ahoana re raha tonga dia naterina le izy Sady efa tsy naverinareo le izy mbola hanangananareo ady ihany ny renibeako. Ka ny renibe anareo miditra amin'ny kiloteriko. Direksion Andrio moa zany anatitra valinazy sa tonga hitakitrosa koa. Voninkiady be mihitsy any avako izany Zao no izy ry aina. Matoa zay mbola tsy nakanina anatitra an'le vola dia mbola tsy manana an'izay zany. Rehefa manana an'izay tonga ny foana. Tsy misy andositra an'izay vola kelinareo Kely? Raha tena kely araka ny filazanao azy tokoa nahoana ny mihitatra ny famerenana azy? Ela be zany mbola tsisy le tia tsisy. Nareo koa ngeny tsy mahandry. Aterinay amin'ny foana io. Manoatra kiny anananareo miliara ny olonako. Ray, fa miliara nga vao atao hoe vola en plus efa nifanaraka tsara tsika hoe après 2 mois ny averinareo le izy. Efa ho 3 mois nefa zao mbola tsy misy resaka ihany. Moa nisy taratasa fanarahana sy natao sonia nga tamin'izany. Gaga ianao. Efa napoziko soma tsara. Rehefa vita tokoa izay ilaina an'le vola dia mora kely ny mamaly azy eo. Sa ahoana ry bebe? Eo koa tsy misy fantsipatsianareo miandry nareo. Bon, rehefa tsy mahary dia andana mitory. Raha voko nefa Ny tena tsy levy mivavonika aminareo dia le manala baraka be.
Zao ny sarovy a very vola marina izany tsy ampahantrany efiny vetivety iny dia hiverina amiko fa tia kosa nefa nareo hitondra ozina ho anareo iny vola iny tsy ahita fiadanana amin'iny izany nareo asay e tsy mandray ozina kizahay raha mandaitra ny ozina efa be deabe ny olona ny tsy vanimbanina ok fa tsy maninona ny dia volako lava ny kilalao mbolo ela mandra-pionary aloha dia misaotra betsaka masoavy ale mihitsy mandeha any fa mandoto rivotra fotsiny ohatra ny mandindona be kile andro ho avy angambo ioran'io dia hitsapandray indry jereva voavakinareo hatramin'ny ety andohanay veky ndriky mahay ho avy fa mitanily ny any aminareo azy efa avy be izao oay aky tena manaiky andria vo avy nandefa mesazy azy andrinay hoe avy be hoy ny oranany fa tsika roa koa aloha mila mandeha mafimafy au moins ndry mba hoe efa ao anaty bus vao milatsaka ny orana fandringa tsy hanaraka ana mbola misy fotoana maika tsy maintsy ovonjeko aky dia andeha taxi moto za inona foana raha nykonkonono ny tisipitiany an-damosiko any efa impiry izay mandeha seulany foana ho hitandry eo foana aky besta miaiky anao azy ry tovovavy mistery rehefa tsy ara-ody amin'ny kanary indry dia izao hoe ahoana aky mba misy zavatra angatahako andrity hoe za mba ampio aloha s'il te plaît rehefa mpitiavana indray izao bravo ok za mba ataovy misaraka amin'ambintso dia aleo aho hiaraka amin'ilay prof de danse de salon anay iny za mokia any rekako angaka izy ty atokotoko oatra ny voatabika hoe esory ty dia soloha ihany ty sao dia verindriva mpanamboatra vitanary io indray ndry aza manao an'io mokia tena tiako be nge ilay prof de danse de salon anay iny nefa tsy tiandry iny alonga aky miaraka amin'ny olona tiandritso izay le prof de danse de salon anay koa ane ti ay so anenenana lahy aizaky indry nahita bandritsotra be ohatran'ny nambintsoa na zoara kinga efa tsy fitiny dia mbola ho ampianan'izany ve akia izay fotsiny aloha mba manampianana lasa manovy an'ilay profinay foana izany za koa ky tsy tia ampirafy tiako raha mba misaraka moramora izay sy nambintsoa dia amin'izay libra ny lalana tsy ampy olana kindry dia mitadika izay fotsiny fa matoky andria amin'izay andriny aky misy bus dia mandehana amin'izay aloha malaky indry raha taran'iny indry dia ela be indray vao misy ny orany ty fa manomboka amin'ny tsy taitaika inona ny lokorny any valaka zany tomaina kely ery avy any inona kiny olana tsy haikoroneny mandaitra ny ozy le kalatsy vaniny iny alako fatomatsy ravina tsy ohatray inona daholo izany retsy misy inona hoe tsy poinsa tamin'ilay concours ahy very fotsiny le vola sady oatra ny fikafikan'ilay olona fotsiny angehtsika rineny za mantsy mba gaga hoe concours ve dia tsy valy anatin'ny 3 volana ty aoriana anga loza inona rety ilazain'ity kalakely ty zany ho kivy tsy haiko hoe izany zanahary tompondriny fomba hoana izany ny hamerenantsika ny volana iny izay volany ary raha raiko inona za le tsy afaka concours mihitsy ny mahasosom-pahaty sa fotsiny izao izay hanaovan'ny dadanareo antsika rehefa enona izany iza sy iza ny tsy efa nindramana vola tamin'ireny izay mantsy ilay tena nampiady anay fa tsy ilay resaka raha fotsy be sy kiala iaina loatra fa za fotsiny mba te ilavaniny amin'ny zareo mety ataoko ihany angambarinely ilay serara izay za kosa ary ve anay krisy tsy miady eo fotsiny sera inona indray izao izany so mba hanao tao foana andray ary ndry ty tsy maintsy mitady lalana hafa koa za kosa ve ozy izy neny dia anaiky an'izao sera inona aloha zany tantarao aloha
Raha tantarako aminareo nefa dia tsy tenitenareo amin'ny dada tompy sekreantsika mianaka ihany. Tenenao kilo dia hita eo so zava-dosa kosa ve de za zany tsy teny. Zay indraindry teneno hitaneny misy rangabe izay ho any izy aloha zoky efa zoko lavitra be fa sady be sosona ambony toerana be amin'ny asany sady afaka mampiditra ampiasam-panjakana hono izy. de inona ny condition so ndray hoe mila vola zao na izao za aloha tsy mahademery datsony za tsy adalaindry amin'izany. Rineny koa tsy misy idirana mihitsy maninona raha mihainy tsara aloha le teo kosa ary ve aky efa nahitan-doza de mbola inona ihany ndry ohatra manao hevitra taingina be indraindraiko. Kalomaloha tsy azonareo le izy tazomy foana aloha le fahatoniana ka hazavao ary aloha afaka manampy izoky io raha maninona angina ary de teneno fa sahany koa ve de tsy takatry neny anampy arabola sy ahatafita amin'ny fiainana hono izy raha ohatra ka anaiky hiaraka aminy zany very ty tsy kontiny mivaro tena. Zay mihitsy le saika tsy tenenako an'le izy aminareo. Nareo tsy mahay mandray resaka tsy mahay positive zavatra mihitsy. Manana PPS hoe efa tsy hoe vary teny zay eritreretina amin'izay tsy ratsy be le sary ao an-tsaina. Manana papasos zany ndry. Tous les moyens sont bons kirineny raha izany ve nampilamy afika nao foana kitindritika anga de tsisy lalaka afaka ohatr'izany mihitsy zay aloha tsotra indrindra rineny hita eo ny ambiny. Efa lehibe tokoa moa nareoko. Irin'olo fotsy agniryolo anojola. Hitako moa ny milaza fa sahiran-davokala aika izany manomana n'ity surprise be ty. Tonga dia nasokatra trano fivarotam-panafody vaovao be vetivety teo. Ka na izaho koa aza ngiky dia tena taitra be ny lazany hoe nahatsangana farmasia izy. Arabaina anaka. Misaotra bebe tadidiny Mengalo moa le hoe deputena mpanantena fa hanampiana tanteraka ny nofinofiko raha sitrana le dadany. Ie, tadidiko tsara iny. Dia tena salama be ky le dadany ihany amin'izao Zany. Dia io zanany io nanampiana nokatra n'ity farmasia ty. Tena sambatra kindriko. Mahatsiaro sambatra retsy mirehare amin'le zafikelyko koa. Tatsandrika rery bebe ny avitan'ny fianaranay roko. Aza fotsiny angamba ny afalianay roa kely ivoaka dokotera Somatsara. Eno amin'izay fotoan'izay dia docteur Mengalo sy docteur Iaina amin'izay miantsona anareo fa tsy kala pompoina sy kala pisotsony. Amen ary bebe mbola misy firotoana tokoa moa reto zany sisa ny fianaranareo roa. Efa roa sisa. Sisa fa io no tena heriny. Mahaleova mahalasana sombina igisany mivavaka ho anareo mandrakarivo bebe. Misaotra rery bebe Vita ary izay fitsofan-drano fa dia amin'izay andiha. Andao hita ho amiko. Atre ary inona koa to mampisintro Miandrika ity fifaliana fa niany efa misy inona nefa ka ohatrany hoe raha bazoa be koa ngeky zara mitantaran'izany amin'izao andro fifaliana mandry izao. Efa hoe tantarao fa inona ary ty ka ny sarana ambinitsongeky izahay angaky fa tsy izay ve moa le miangavindry tamiko ka inona indray ary le mampitomany ka marary akia mbola tiako ange izy iny zangery Mengalo efa niteny tamindry fa ndry moa no nisisika indry koa mbola malatsaina ihany ny olona ka ve ary loka lay tena hoe enoatra ty veriny ny fivantiana izy mianakavy. Tena hoe miseho amin'ilay kivy ihany hoe za ty taraiky nefa izy ty mitady ho tafa be tena manambola aloha kala matona hatsangana zany farmasia dradradradray izany vetivety io tena zao misy le taim-bava-be ankala taminy tsy nampiotsina azy akory ny vola be any very taty aminay
Vao maikarikala ny joro tsy azo natao ninninona amin'izao. Ary somba tsara sponsor kosa arikala daly io. Ka zange efa niteny tamindreo hoe mahery vintana be ho akala ratsy io e. Mety manana PPS mahatoatoana koa rangaha io fa tsy possible zao a. Maninana rangaha rehefa fantatrareo ihany izany point faible an'izany dia trandramana. Fa za fe adala amindry e. Efa hoe efa nitrandrahako fa mitolefika izy androany dia ampitso izy miverina matanja be indray. Ka tena ho tana fady arak'izay vita mihitsy rineny a. Velezina mafy misy fa tsy kenakenaina. Aiza ny tsy ho rerak'eo io. Ao fa hitako ny hevitra. Manao mama. Aso ihany nareo fa tratrako teto. Latsahano fanahy masina nga ty sa nahoana loatra? Tsy izany ho fa aniversera ny Dinara Rapitso dia mba manasa nareo mianaka izay anao fety kely miaraka aminay e. Rapitso? Asa zo raha ho afaka amin'izany aina fa izy mantsy mbola sahirana amin'ny fianarany sy ny fandaminana ny farmasia vaovao io. Rapitso angely aniverserany fa le fety atao amin'ny sabotsy amin'izay afaka ny olona sady amin'ny andro hariva ny atao. Fa firy taona Rapitso tokoa moa izany Dina? 19 taona. Andraso ary aloha teniniko izy raha afaka e. Mba hiangavio re izy azafady. Fifaliana ho anay sy ho an'ny Dina ny fahatongavanareo. Na dia mba mandalo miarahaba sy mihinana gato fotsiny aza re a. Mo bediny mahandro koa raha tsy manasa anareo nefa nareo eto akaiky eto ihany. Eny efa eno izay fa rehefa afaka iaina dia tonga any izay mianaka e. Izay ary aloha fa lasa e. Ie. Dia manantena ny fahatongavanareo a. Ndao ary. Mba hafahafa koa izany fanasana izany ka. Oviana koa ny mba nanasantsika tamin'ny aniversera ny zanany. Za koa aza kimba gaga. Eno a. Fa ozy fotsiny hoe mety andalan'ny fiovana sy ny fahatongavan-tsaina angamba ry zareo ko. Ary sao tokoa sara dia nitereny dadabe mahandry araka ny lazainy. Dia sara e. Fa mazoto nefa ianao? Tsy tena hoe mazoto fa andalo fotsiny araka ilay teniny angamba za dia izay io. Saondra nefa. Tsy mety mahita toro mihitsy amarina. Ohatran'ireny hoe eto ampotsotsofoko ireny izany mihitsy ilay mpamosavy izao mifanitika sy mirahiry izao. Eniko foana na efa ataoko ao ambany ontana sa ny lohako. Na ileo hoe sorona tato ihany sao dia matiny ny asa imporana eto ka. Io indray ilay vehivavy misavy rita-bolo be. Ary nahazo namana ange izy izany e. Reo zareo fa moalaoala eran-trano. Dia ino ny tray fa manantona mo ny tray mamonjy varavarana. Asa hitako kahaka ao amin'ny hevitry bebe. Iny le izy fa niakatra ny fandriana dia mihanika eto ambony-koatra ny fanaony. Ny vatako iray manontolo amin'io tsy tafetsika. Zepotra marina. Tratrako tery. Tsy avy mena tsony a. Apio atombo. Tia mama. Iza ilay miantso vonjeo teo? Dia sanatria ve misy mahazo any aina ao amin'ny hefiny eo? Aleo aloha jerena malaky ihany ka. Jesoa, tsy afa-mihetsika ange zany na dia kely montsy asy. Andray, mavesatra no vatako iray manontolo. Dia iza koa io mijoro eo avoan-trano io? Vehivavy miantsaka sady misavy rita-bolo be. Ino fa manatona ny fandrinako. Miezaka any miteny ihany aho fa tsy mahatava voaka feo mihitsy.
Iny le izy fa nanatona ny lofandrinako dia manakenda vontsy. Mbola velona ihany adinina treako aliny marina. Tena nataon'le zavatra lanaka teto mihitsy. Izao efa mazava be. Efa ho amin'ny 5 ora maraina zakay. Tena ila tsy zakako ny tenako. Inona raha ny zavatra nisenako sonoaniko na vomafy ohatran'ireny. Tena teritra mafy tamiko mantsy le raha matonana ao akanjona mpanjaka. Mijery tsara ny fomba nampitsalian'le mpamosavy ahy. Ezaka hiarina kely any aloha ka. Tena tsy vita e. Aloha forsena aloha. Zay. Efa ila ho afaka ny aiko vao tafapetraka marina. Tena efa lasa ny tsenako ngamby bebe. Ny hevitra ngamby izy hoe mbola rendrika be dia tsy mitairiny. Aiza ny telefoniko? Tia kaiky kely tia kaika. Sofa mba mora raisina. Aleo andramako atsony izy ary aloha e. Toa tsy mamaly. Savy adininy ato trano fa toa mahary telefonina maneno ato trano aleo hoe verenana antsoina aloha. Tena tsy mandray mihitsy bebe. Sanatria ve misy tsy milamina koa any aminy. Tsy dia ho ratsy ny saiko ka. Aleo atsoko farany ka. Raha mbola tsy mandray dia miangalo ny tonga dia antsoiko. Kivy aka. Aleo miangalo no antsoiko. Inona loatra rakiny nahazo anareo? Nijaly rery tady nareo mianaka kely. Ahoana? Iantsy dokotera ve sika sa ahoana? Za aloha efa mba velombelona e. Iaina zao nitako mbola malemilemo. Ka tsy azoko be ny aiko. Kely akiza. Mety angamba ki dia miantso dokotera. Aleo izy ny andray tanana nareo mianaka. Asaiko makaty izy aloha. Mety zay hoe asaina makaty izay izy. Tena tsy ahavita hitsangana antsininy zaiko. Monsieur Siméon ki atsona fa tsy dokotera. Izy ihany no afaka manampy anay fa raha ny amin'ny dokotera dia mety hoe arerahana no mahazo anay. Mba sevo makaty izy mba miangavo hoe. Monsieur Siméon? Ie, le nanazavana ny mistera momba. Ao amin'ny repertoire koa ny numéro-any. Aleo raha iantso azy farak'izay aingana e. Engany tokoa izy mba afaka kakaty. Tsara, tsara ny andro. Balika sarika ho atsika ny masoandro. Tsara. Andro malika be tankorana be io ko tsara. Planeta hafa mihitsy koa misy anareo tonga. Tsy azo ndry le raha. Fa misy ndry koa tsy maraka film mihitsy e. Farina be amin'ny papa sauce de taraiky. Miaiko asa e. Tatarao aloha fatsy. Ao ary. Efa ho 3 andro zay. Modaka ohatran'ny taratasy ao ny andry. Tsy tavavoaka ny trano. Teteziko ataoko malemy ohatran'ny ny anana. Kopia. Malay kosa zaniko. Aleo mihitsy aloha andraingirangy ao. Fanara bebisa koa aza ve zany tareko.
Raha beby sa mahatsangana ihany fa kiala iaina no natao korodana be ao. Zay tokoa angamba vao tena hoe faty mitsangana. Teo misy aloha ny dimy. Aza tao mivoaka velona. Mbola ampiakatra degré tsika. Aza mikorapaka indri. Bravo neny hoe. Ato ry zareo Monsieur Siméon. Oay, tena reraka be tokoa ny fahitako any ainy zany a. Manahoana aloha nareo mianaka e? De zao zao hitanao zao re Monsieur Siméon. Zao malemilemy zao e. Manahoana Monsieur Siméon? Efa nazavay mengalana ihany nazo anareo mianaka. Ndao ary tsika tonga de hiasa e. Hitako mijaly loatra mantsy nareo mianaka. Akato midaholo ary aloha ny rideau e. Eny ary tompoko. Zay mipetraka teo amin'ny gorodony Monsieur Siméon de namoaka labosy vitsivitsy. Naretiny avy eo ary rehefa vitsy zay de nandrehitra emboka manitra indray izy. Manetoetoerany trano ny fofona. Namoaka karatra izy avy eo de nipasohany ary namelarany telo teo amin'ny tany. Sokafy amin'izay hoe ny varavarakely. Eny tompoko. Ka zao ary n'izy e. Miaino anao zay tompoko. Tena tezitra mafy aminareo le zavatra. Ary sazy avy aminy io miatra aminareo io. Tsy manana fiarovana avy aminy intsony nareo amin'izao sika miteny zao. Sazy? Fa sazy noho n'inona tompoko? Inona ny tsy nety nataonay? Satria nareo tsy nahatandrina ny fadiny, de ny tsy tokony nanana kisoa zany. Hitako moa izy ny tazana tsara fotsiny. Ka zay ange tompoko ka efa elany tsy nina kisoa e. Ary tena efa mitandrina be mihitsy. Raha ny marina de voafandrika nareo ka nahinana sakafo ny karakaraina tamin'ny mianaka kisoa tsy nahay e. De avy eo mitsinjaka rehefa avalinareo satria maharefo nareo de azo natao amin'izay itiavany azy. Vina nefa? Eritrereto tsara. Le anniversaire. Le tamin'ny anniversaire ny dinary bebe a. Tena ny fandrian'ny rindra sy ny reniny zany tsika. Tena efa napoizipoziko ihany. Enjany ty marina. De raha azoko tsara zany de ry zareo koa le manindra antsika amin'ny alina. De tamin'ny fomba hoana ny nahatafidirany tato an-trano nefa aza ny varavarana nidy tsara daholo inge. Zareo tokoa le manindra anareo amin'ny alina. Saingy tsy mivantana. Le endrika sehony sy le fanahy ratsy rahany fotsiny le tanareo manindra anareo fa tsy izy mivantana akory ny tafiditra ato an-trano. Fa ny mahavariana fotsiny de hoe taiza ry zany na lalanao hoe fadikisoa iainy e. Osanareo hoe manatona fa tia lala zava-miafina ihany io e. De zareo koa manana ny olona atonony zareo. De ena tokoa hoe zany tsy manana tsindrimandro hoe misy menakisoa reto sakafo reto na hoe ohatraohatran'izany ka. Efa na mailomailo ahy ihany. Fa rehefa hitany masoko hoe tsy nisy henakisoa de afaka ny ahako. Ay zany menaka kisoa no nataony tao fa tsy ny henany. Da inona ry zany no tokony ataonay amin'izany rehetra izany Monsieur Siméon a. Efa nandry tamin'ny tany ravo isan'andro ihany ange za efa tsy nisy vokany. Voasazy ho anareo ozy izy ato eo. Tsy ambontsony ny fandronareo amin'ny tany ravo fa mila miala ato amin'ity trano ity mihitsy nareo. Isy loza be hitranga mantsy eto. Lozina tompoko? Ça reste à savoir. Hoy ny frantsay zay. Tsy hay zay tranga eto fa mila miala eto fotsiny nareo mianaka. Ka hiala ato nefa zay de aizy. Any amin'ny havana ohatra ka. Fa iaina ny mila mitoka-monina mihitsy. Mitoka-monina hoe? Ie. Efa misy toeran'izay any fandefasako ireo latsaboky e. Zay le antsoina hoe monsieur ressourcé. Zany hoe maka enerjika vaovao. Somary mivoaka an'andrenivohitra le toerana fa tsy misy atahorana nefa.
Ataontsika izany raha toa ka izay ny afaka amin'izao e. Sa ahoana ry bebe? Mety ka za koa ngamba mety akany amin'ny zokinareo vavy any mahanoroko, dia nao izany mankany amin'ilay toerana nolazain'ny Monsieur Siméon. Fa toeran'inona tokoa aloha le izy? Toeram-pialatsasatra angamba ny malaza azy e. Akoatr'izany rehetra izany dia mila mizatra mifady zavatra akoatran'ny kisoa ianao manomboka izao mba ampatanjaka hatrany ianao. Ka inona moa izany le tokony ho fadiako akoatran'ny kisoa, Monsieur Siméon? Ohatra hoe tongolo gasy, ary raha tany tafavoaka dokotera soamatsara ianao dia efa tiany manala aza, ary raha misy mangataka an'izany aminao dia lavo. Izany manala zaza izany kosa aloha zavatra tsy mba ho ataoko mihitsy e. Anga tena tsy maintsy hoe aty amin'ny restaurant izany zavatra tindry atao amiko izany ndresahany e. Tsy hoe izany re fa tsy tiako renin'olo-kafa, indrindra fa hoe dada. Tenenao amin'izay afa-tsy sady hoaniko ihany aloha no misao Ie, sady hoana aloha. Zao le problème. Be voka. Be voka aho dia tsy haiko hoe iza ny fandriana. Andrekako eo. Tsy haiko hoe papi ve, satria matsy izy efa nampanatena hoe hitondra any an-dafy ka raha ataoko hoe tsy izy dia tavela eto Inona kely hoe rindra? Zany Ty tena zaza mivady kiondana mihitsy mba mitenena koa nareo moramora e. Be olona be angeto e. Hitako izay mampitabataba nareo eo. Dia ahoana raha tsy manaiky izy ka? Izy koa ve dia ino hoe tena zanany io e? Ka le izy koa ange tsy fantatritsony hoe iza ny tena rainy. Kialadaly ty tena manao erreur de débutante. Nahoana raha apitsika an'izany e? Na farafaharatsiny iandry ny tazomina. Iandry izany efa filma lany daty e. Efa oviana izy niala teto tanahy. Dia raha tsy manaiky ary papi vazaha be tsy mifora dia ahoana ka? Dia ngia PPS indray dresenako. Tsy azo ndry amin'izany ho any ny olona. Tena solution hafa jerena. Efa izay no ataoko aloha. Ny lako fanampiana aminareo fotsiny dia aza mikozy bobaka aloha. Ahita loza mikialadaly ty mihitsy marina. Zavatra soroana ve aky dia mbola hijabahanareo ihany. Tsara kosa aloha ty toerana natorin'i Monsieur Siméon ty e. Tena hoe mampilamin-tsaina. Sady tsara fanabe daholo ny olona ty. Nareo tompo-toerana nareo vahiny. Indrindra moa fa Ienzo. Tovolahy tsotra sady malemy fanahy. Raha marina ny fijeriko fa toa maneho fitiavana be izany daholo ny vitsiny amiko. Izy koa aloha mahafinaritra e. Fa za mihitsy tsy te hiditra amin'izany resam-pitiavana izany intsony. Mba manahoana ary izay bebe any amin'ny razoko vavy any. Ary kiala mingaly. Mba velona ihany ve iny tsy misy aty koa moa manano sarotra be ny réseau dia zary zahay raha mba tafaresaka ko. Fa ny fampiresahana farany fotsiny dia hoe haka aty hoana izy rehefa tapitra ny fotoana tokony hijanonako aty. Dia amin'ny herinandro izany. Sady efa tena ao tsara mantsy raha ny fahatsapako ny tenako. Tsy misy ahiana intsony. Andrekako eo. Ve misy olona tao aorianako tao e? Oe, azafady raha nanaitra anao efa ela ihany nanantona anao teto fa ianao moa variana be dia tsy nahatsikatra ny fisiko mihitsy. Tsy misy tsiny ka. Mbola variana nandefa avinany. Malailona ny tanàna. Tsy dia izany loatra ka. Fa inona tokoa ny tena nandehana ny Ienzo taty e? Azo fantarina ve? Raha ny marina dia mitsabo tenao amin'ny Monsieur Siméon ihany koa. Dia izy nanorana an'ity toeranyity. Dia manaroatra makamaka rivotra kely. So koa mba miaingana ispiraka ka asoratra tantara vaovao e. Nga ianao mpanoratra tantara ka?
mpanoratra tantara amin'ny radio reny tsy hoe antonazy akory fa pastan e. Ay ve ao ary mba soratany tantarako e. Fa mampalahelo be hono sa mampime sa mampatahotra le tantarany aina? Mampatahotra be. Tovavy kely ohatran'izao koa ve dia ampatahotra ny tantarany? Tsy mampino kosa aloha zany. Tsy haiko tsony re raha mampalahelo raha mampime fa mivadibadika eo e. Fa za mpanoratra tantara zany tokoa nge amiko ka olona efa nahazo azy taona fa tsy tanora be ohatranao zao e. Enao io zao tsy vao 20 taona raha be indrindra. Ary izy mahay maminany tena 20 taona tokoa nge za io e. Tsy hoe mahay maminany loatra fa mahay masi ozy le namako izay. Fa ngai aina tena mahay manao mazi? Ka manana karazana tsindrimandry re za raha izay no ilazana azy Tsindrimandry ohatrany ahoana indray ary zany? Sarotsarotra azavaina re. Mbola mianatra mitrandraka azy koa za io fa mbola tsy azoko baikona le izy. Fa raha araka ny lazainy Monsieur Siméon aloha dia misy zazavavin-drano ny ato anatiko. Dia avy amin'io zazavavin-drano io no nahazoko an'ilay tsindrimandry. Misy koa zao hoe olona tiany sy tsy tiany. Ay ve? Dia za ve zany tiany sa tsy tiany? Ianao ve? Halany mainty ianao. Oe, fa tena marina ve aloha zany? Laingako kanjony zany. Tiany be ianao ka. Tiany be? Ary ianao koa ve tia ohatra ny itiavany Ianso koa aza manao an'izay amenatra eo ka. Tena matotra nge zany lazaiko zany kosa Mbola tsy te herika an'izany resam-pitiavan'izany mihitsy aloha za zao Rienso fa mialatsiny Andray kosa. Raha fitiavan'olon-droa moa le resahanao fa raha finamanana indray dia tsy misy olana. Eny ary tianeranao fa tsaro fotsiny hoe misy olona tena tia be anao tsy lavitra anao. Ono to tsy valianao akory ny resako. Eny re. Dia ianao io tokoa moa zany mahay milomano be satria misy zazavavin-drano ao anatinao. Tsy ino ianao raha ilazako hoe va atao alatsaka izao vehivavy izao. Zahay marina vao naheno hoe zazavavin-drano dia tsy mahay milomano. Azoko ampianarina nge ianao raha mazoto fa misy tobo azo lomanosana ao ambadika ao Ko saoty kosa dia lalina be. Tsy dia lalina le izy. Sady mino fa mora may kely ianao io zao. Aleo ary aloha za io manakely Efa anaingy tiany taxi borosy fa zay ary aloha Rienso dia misaotra nanatitra. Mifampiresaka eo foana tsika. Hitako kosa kay tamana be fa kay tsaratsara namana sy mpanatitra. Izay indray nareo. Aza dia mahita tenenina ao Laingalainga kosa aloha fa tena be le Aintso e. Nandry kosa ary ve tsy mba liana? Liana ve moa kitsa liana. Ny mijabaka kosa tsy azo atao. Jabaka ahoana koa kia? Andita milamina be iny. Leo ambonanana kiza ka tsy te herika zava-boribory tsony Ndray marina nga efa hitandry hoe misy tsy milamina ke? Hitandry ny saiko mandafa ny foko manaiky. Tsy haiko tsony retsy Lefa napetraka tamiko mandrisika fa zaki mbola tsy mazoto Tena mbola tsy afaka atao tsaiko le nataony andro sitraka na. Eny mety hoe keko ihany ny fitiavana fa tsy mbola zao kosa aloha Nendry kosa ataondry anaty spikera daholo ny bandy rehetrako. Bandy ray sy roa ve no nampomety. Indry koa dia mahita lazaina foana. Fa nilaza tamiko tokoa ngeky izy fa hosoratany tantara hono ny fiainako Ay koa mpanoratra. Dia inona hono ny atao titraka? Tao hoe voahodiny anony.
fa mety hoe hitoeram-panana koa hoe masim-bava. Fa tsy hoe tiala-panao mazimazivy Ndrio aza mampimeka. Izay ilay tsy hafozako andry mihitsy izay. Ary mba nanahoana tokoa ny indrisin'ny monsieur le prof de danse de salon efa napoizina kia. Fa ahoana retsy? Tsy nisy mipika ny tenindry. Anga? Lalaoviny fotsiny foko. Ay bandy be vehivavy be ny endriko. Alaika miverina tamin'ny Ambintsoa ihany Tena tsotra sady angaky Ambintsoa iny. Zay ane hoay. Monsieur danse de salon olako lambohatra be na ny poziny fotsiny arako. Tena hoe nanimba passeport tamin'ny fotsiny akizako. Tsy rara loatra kia. Tano akiny azo fa sarotra ny mila azondry. Eny kia. Fa mila metsika ho andry amin'le resaka haintso teo Ianareo kosa kiva lalany an-danitra no asiana sira. Oay, bebe ty miantso ty. Fa misy inona ary? Sa te anontany izy hoe efa nanaingitsika? Allô bebe? Allô iaina. Mila miakatra maika any Andrenivohitra koa dia antsika miona. Fa misy inona no hoe miakatra maika? Maty noho ny fahatapahana lalan-drangy hono eky mahandry. Vadiny sahondra ve? Ye. Andrekakyo, fa nisy inona? Tsy dia arako loatra fa antsika mahita anazy. Lozy zany marina. Mahireza bebe atao ahoana fa mpivahintsika no ety Ketraka sombonay koa. Mahandro faralahy aminay dimy menadandra ity ny lasa meloha kika. Efa zay ny anjarany. Fa inona tsara ondry bebe ny tena nahavo azy. Tapaka lalan-drano ny aterana tampoka Izy koa moa efa be tension raha teo dia izao. Fa inona olona tena nanaitra azy ry bebe? Zava-doza nge retsy no trangy. Niady tamin'ny vadin'olona hono rindra dia nalain'ny polisy teo satria nanatra mafy le ramatoa. Tsy zany ihany anefa fa niaraka tamin'izany lehilahy antitra izany koa hono kala. Hita faty tany anaty chambre nefa io rangahy io ka rehefa nataony fanadihadiana dia hita tamin'ny caméra de surveillance fa irindra ny niaraka tamin'ny tao. Mbola tratra tany aminy koa ny portefeuille ny rangahy io miaraka amin'ny carte bancaire ny rehetra. Dia izay ny resipotsin'izay ny fandrenesana n'izany rehetrarehetra izany nanaitra ny mahandro ka nahatapaka ny lalan-drany dia izao nitarika ny fahafatesany izao. Tena zava-doza be tsoromatany ange zany Sany mihitsy Inona koa ary nahazo andrindry. Tena ninona ary nanao tao foana be ohatran'izany. Tena hoe fahafahambaraka tsisy ohatran'izany rery izy roa vavy Tena hoe nitafienatra mahandry izy maty io Zany indrindra. Miantso anao ny olona bebe mamono amin'izay ngambitsika. Eny tokoa. Andaontsika mianaka hoeny. Zany io ihany fa mba lasaiza tokoa totosaondra vadiny. Dia asa re. Na za koa aza gaga fa tsy mbola nahita azy ny sirana teto mihitsy Ohatray. Ary izany antsoantso any ivelany an'izany ry mengaly Tsy haiko fa atao hoe misy mpamosavotratra hono raha ny resaka reko sisio teo. Andeo hijeren'izany any. Fonare olona. Fonare mamelany elko aza daroa nare olona fa mijaly Mati ai. Tsara le venana ihany iny matatra bebe Raha zana roa be izao ny arana voaka. Lozy Ny fianakavian'ry bebe moa tsy nanaiko hoe alevina ny ampasan-drasantsika sahondra fa nalefa ny atanin-drasany. Zava-doza kosa tiana fitsoniko. Tsy fampiseho masoandro. Enzana. Aiza ve ko fiandrasam-patim-badiny ihany no nandihizana. Tena hoe mpamosavy malemy ara-baky teny. Zao maty ny fitsaram-bahoaka. Ka ny baikeo ny odiny iziko. Tena enjana aloha Reto zanany no mampalahelo. Mihitsy ry bebe. Ny ray maty ny fiakaran'ny tosidra. Ny reny maty ny fitsaram-bahoaka. Ny zoko vavy matoa nahiditra pontsa.
Tsy teeritreridratsy aho fa tsy reny trangy reny tokoa ve zany le zava-dozany lazainy monsieur Siméon fa hitrangy eto ka antony iray tsy maintsy ny lahtsika na izaho koa aza angery tsy mba tonga sainy miaiky ny fahaizany ny olona iny mihitsy aka. dia noho ny fialonana daholo ve ny nahatonga an'izao ry bebe? Zay zaniko. Noho ny fankahalany ihany ny vadia no mpamosavy. Nefa tsy haintsony koa moa retsy a. Kiala rindra ary moa saika tsy afaka nandevinako. Zaho angery bebe ny mahavoan'le mihevitra ny tsy ho tratry ny aloko e. Ka manao an'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy e. Tena ny vary lavo kiala kely iny a. Izy migady io nge hony henoko hoe be voky e. Zany ka tsy hoe manendrodresy aho fa ny azo kosa azy efa raharano tadiavinako. Fa hamonjy fotoana kely amin'ny antso aloha zary bebe a. Ay, efa mamaraparana ny tantarako mantsony izy dia misy zavatra kely tiany anontaniana faraparany. fa hoana tokoa aloha ny momba anareo reto e. Endry bebe koa zany. Ho fantatry bebe eo foana re. Efa fantatro ka. Na reny fifampiantsoana tsy mety tapitra reny kosa aza ve. Lasa ka. Ndao re. Mangity marina. Tena resy aty. Resy. Dada matapaka lalan-drano ny ditrako. Neno ny mato ny fonon'olona fa tratrana misavy. Inona tsy moa zany ny amiko e. Manapitra tantara tia. Todiny nataoko daholo ve izao sa inona? Ozy ilay kiala fato mitsangana iny daholo ranga zao a. Matoko tena an'io. Indre olona aza velan-dositra. Iny mitaingina kifafiny aza vela sidina re olona fa tsy azo etsony iny a. Iny fa maty de marera ny kifafany. Daroy amin'izay. Daroy. Ny farana teo Tsindrimandry nosoratany Toko Gérard Rabemanantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia. novelominy Oniajanirina Mirambola Anjarliva Lalaina miaraka tamin'ny Tainana Antenaina sy Arliva. Tovorazana mamonjy no nandray feo. Anjarliva no nana totoza.